Fanajana ny Elanelana. Inona ny maha zava-dehibe izany? Ny coronavirus dia miparitaka amin'ny alalan'ny tsy ranoka fa indrindra rehefa mipoaka na mitsivena. Raha mifampihataka roa metatra ny tsirairay, ho kely ny risika hifindrany ilay valan'aretina. Ohatry ny ahoana eo izany 2 metatra. Mitovy amin'ny halavan'ny omby lehibe tsara iray. Raha marary ianao, aza mivoaka ny tranonao. Na dia tsy misy horonan-tsary aza ianao, dia mbola afaka mampiparitaka ilay aretina. Ny rehetra dia tokony mampihena ny fandehanana amin'ny toerana fen'olona, toy ny tsena, toerana fivarotana, mpampihatanana, ny fandehanana amin'ny ireo fiara iraisam-pokon'olona, toy ny taxi bus sy ny bajaji.